Tonga soa daholo zanagasikara, mankasitrakinareo manaraka fandaharantsika dia vaovao tsara tsy maintsy omeninareo dia ny hoe hojerentsika ohatry ny ahoana firy andro ao aorianan'ny lely no fantatra ny vehivavy hoe bevoka. Raha amin'ny lely androany dia fantatra ve tsy fantatra? Raha aingana indrindra dia 5 andro, 9 andro, 7 andro, izany hoe herinandro ao aorianan'ny lely izay vao fantatra ny toe-batan'ny vehivavy hoe ay, ohatra marary ny nonoko, ay, ohatra marary an-doha, ay, ohatra marary an-kibo, ay, ohatra ny kamo be zany, oe, ohatra ny reraka nefa tsy niasa. Mandritra izay zany dia efa mahafantatra hoe tena ohatra ngamba zany bevoka. Anao sary za ohatra ny ahoana ilay fiasan'ilay atody rehefa tafahoana ao anatin'ny rehefa tafahoana ny atody sy ny ranonaina. Ity zany izao ilay atody boribory ohatran'izao. Ity boribory ity ilay atody. Dia hiditra ato ny ranonaina ka aloha kafetera anankiray. Mandritra ny lehilahy dia mamoaka farafahakeliny indrindra 100 millions, 200 millions, 300 millions. Azafady raha tena matanjaka dia misy tafakatra amin'ny 500 millions egg ny atody. Na izany na izany ara dia iray ihany no tafiditra ato anatin'ny atody ato. Dia rehefa tafiditra ato anatin'ny atody ranonaina ny lehilahy iny rano ilay lohany ihany no tafiditra ato. Iny ilay lohany lahy iny tapaka ny tenda lahy dia miditra ato anatin'ny atodin'ny vehivavy ato. Lasa mitambatra elahy sy madama zany. Ao aorian'izay dia lasa mafy be io atody io ka na tany ara ilay ranonaina sasany ilay mbola velona minitra maharitra mandritra ny 5 andro. Dia rehefa alohan'ny elahy tafahoana ao elahy sy kela-vavy dia forona lasa atody, lasa mafy be io atody io, tsy tafiditra intsony rehetrarehetra. Rehefa avy eo moa zany maty ho azy daholo ireo ranonaina rehetrarehetra manodidina ireo. Dia inona indray manaraka hojerentsika hoe ohatra ny ahoana ilay fiasan'ny atody rehefa hiditra ho arỳ amin'ny tranon-jaza. Andeha makany amin'ny tranon-jaza mantsy ny ranonaina lehilahy rehefa tafahoana ianareo roa. Ialana tsiny fa somary ratsiratsy ilay sary filo pentable ny anaran'ilay tuyau, trompe de fallope moa zany izy daholo zany filo pentable, trompe de fallope. Ity zany aloha ilay atody nareo roa ato amin'ny ovaire dia andalo ato amin'ilay tuyau kely tsika. Hitanareo ilay farany kely ohatra izao. Ho ataontsika aloha zany ity ilay V dia ity ilay tuyau ato ny lalan-jaza. Ohatr'izay zany ny ataontsika. Dia somary ataontsika ngezangeza ilay izy satria eto ilay ho ataontsika sary. Ialana tsiny fa ohatran'ny ratsiratsy ilay izy, za koa tsy dia mahay sary loatra. Dia anao sarina atody ary ahako eo. Ao anatin'ny iray andro zany ny atodinareo anankiroa. Aleo rangahy ataoko aty ivelany sa ho hitanareo ve raha ato anatiny lasa kely loatra ilay tuyau nanaovako ilay izy. Aleo ataoko ato anatiny ato izany ilay izy dia mba hita tsara. Iny aloha ilay atody voalohany iny dia jereo tsara fa mitambatra ianareo roa. Ataoko feutre hafa ilay izy iny aloha zany hitanareo ve ilay teboka kely anankiroa, hitanareo ve io zany aloha ianareo roa. Dia amin'ny andro faharoa manaraka indray ity indray ny atody manaraka mikisaka tsy moramora andeha hiditra ianareo roa ity ilay tranon-jaza mikisaka tsy moramora manaraka ilay tuyau ilay antsoina hoe filo pentable na trompe de fallope ianareo roa. Tsara fa lasa mitambatra anankiray iny ianareo roa. Mitambatra ho anankiray. Manaraka indray 3 andro ao aorian'izay. 3 andro aorian'izay dia mizara efitra indray. Tsy voatery hikambana koa fa tsy maintsy misaraka koa indraindray mizara efitra dia lasa ohatran'izao indray nareo roa. Mizara efitra indray ianareo roa afaka 3 andro iny. Manaraka 4 andro ao aorian'izay indray toy izy koa ilay sarina atody dia lasa indray ilay
Nareo zara efatra ilay atody. Lasa misy efitrefitra zany. Lasa misy efitrefitra kely be dia be ohatr'izao. Rehefa tonga ny fanidimy andro. Mikisaka ihany mikisaka arakaraka rehefa mikisaka ilay izy dia lasa miova ny paozin'ilay atody ao amin'ny atody anankiray tao. Dia afaka enina andro dia lasa atody kely be dia be amin'izay. Ohatran'ny hoe lasa atody kely fohy be dia be ao anatin'ilay, hitanareo ve? Atody fohy kely be dia be. Io ilay izy, hitanareo ve? Ito ilay izy. Lasa fohy atody, lasa fohy ohatran'izao zany ilay atody rehefa 5 andro, 9 andro any dia mikisaka maka ato anatin'ny tranonjaza. Afaka herinandro iny amin'izay hiditra ato anatin'ny tranonjaza ilay atodin-dry raha ela indrindra iny amin'izay ilay izy, fa eto amin'ny sisiny kely eto amin'ny sisiny kely eto amin'ny tranonjaza eto dia mitambatra kely be dia be eto amin'ny sisiny eto ilay atody. Dia eto somary misy ohatran'ny mengeza zany ilay atodin-dry dia ety misy ohatran'ny ity zany ilay faritra mbola tsy feno iny, fa arakaraka rehefa lehibe avy eo ilay zazakely, arakaraka ho fitombon'ny zaza dia lasa mengeza. Dia ity zao ilay atody kely be dia be mitambatra kely be dia be mitatra mengeza ilay izy avy eo. Dia ny farany mbola maka sisiny kely eto 9 andro, 7 andro, 9 andro dia ahoana mengeza ihany avy eo ilay atody kely be dia be, melehibe ilay atody kely farany tsy maintsy ho feno ihany ilay atody dia avy eo petraka tsara ato anatin'ny tranonjaza. Ohatr'izay ny fiasan'ilay atody rehefa tafahoana amin'ny ranomaina. Torohevitra nataoko an'ny tovovavy malagasy: tsy kilalao ny lely. Rehefa miteny andry lehilahy andao tsika ilely voalohany tadio tsara, tsy maintsy ho bevoky-ndry. Raha mbola tsy amin'ny taona izany tsy maintsy mipingapinga. Fianarana vitaina, asa vitaina, manana asa indray avy eo miaraka matotra amin'ny lehilahy. Afaka manao asia fa ilay milely tadio tsara fa mila fandaniana. Ho an'ny lehilahy ihany koa mba aoka izay tia maimaika be ilelilely ity, maika ery isany ilely avy eo nefa bevoka zanak'olona dia kamo indray adity. Zakao ny vokany rehefa hoe bevoka ilay zanak'olona fa tsy avy eo indray ilay avy eo maninona rehefa manambady. Mila mizaka ny vokany ianareo roa. Dia izay mino fa nahazo ny anjara tandrefiny daholo ny tsirairay. Nazava taminareo ve ilay izy? Io fa efa nataoko tsara kely io ilay izy dia mba hita ny rehetrarehetra. Makasitraka tompoko.